manonona ny fiadanan Jesosy Kristy Tompo ho amintsika indray izay tonga amin'ity fotoana manokana izay efatsika miaraka amin'ny Tompo ity indray ary ao anatin'izany ihany koa no hiara-banantsika rehetrarehetra tsy hakanavaka ary mbola tena faly ny tenako tafahoana aminao ary ianao ihany koa inoko fa faly tafahoana amin'ilay rahalahinao sy anabavinao raha vavinao sy anadahinao sa manahoana ozy izy ianao teneny kely ary izay faly tafahoana aminao indray amin'ity andro alarobia ity. Minao fa hiresaka amintsika indray ny Tompo androany tsy izany ho hiresaka aminao fa ny Tompontsika manana zavatra ambara aminao androany fa zao fotsiny mila vonina ny fonao dia izy no miasa rehefa avy eo. Ray andro Jesosy nitory teny dia nisy vehivavy anankiray rehefa nahita azy nitory teny dia teny tamin'i Jesosy hoe sambatra rangahy ny kipo izay nofonosanao. Tena sambatra rangahy ny nono izay nonoanao. Dia ozy izy Jesosy mantsy an'ilay vehivavy hoe ye marina izany voalazanao izany fa zao ozy izy mainka ozy izy sambatra lavitra ny olona miaino ny teniny sady mankatò azy. Androany ihany koa izany sambatra ianao raha tonga eto ka miaino ny teny sady mankatò ny teny izay ambaran'ny Tompo aminao. Mba tsy ho faty antoka ny fotoana izay nafoitsika fa tena hoe isy fitomboana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Amen. Dia tsika ramaky vaky teny soratra masina anankiray izay fampizarantsika indray ny amin'ny anio izany. Bokin'ny Tesalonianina no raisintsika. Tesalonianina faharoa. Tesalonianina faharoa toko faharoa ny andininy fa 13 ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tesalonianina faharoa toko faharoa ny andininy fa 13 ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo izahay ry rahalahy malala ny Tompo. Satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany mba azo famonjena amin'ny fanamasinana ny fanahy sy ny finoana ny marina ianareo. Sady ho amin'izany koa ny antsonay anareo tamin'ny filazantsara torianay mba ahazonareo ny voninahitra Jesosy Kristy Tompontsika. Andininy fa 10. Koa tomoera tsara rahalahy dia azony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Amen. Zay le vaky teny dia androantsika raha lasy ranabavy hiresaka mahakasika ny antsoina hoe kristianina miorina tsara. Na raha hovaintsika ilay lohahevitra dia ataontsika hoe ahoana ny iorenantsika tsara amin'izao vaninandro efa atombotry ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo izao. Tamin'ny tapabolana izay niaraka tamin'ny ankonana tany Antsirabe dia ny fampizara sy ny fampahery tao zay hoe izao fotoana izao dia fotoana efa tokony tsy atoritorian'ny zanak'Andriamanitra intsony. Fa maninona ny tokony tsy atoritory intsony ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Ny antony dia satria ozy izy Paoly any amin'ny bokin'ny Romanina toko 7:12 any hoe ankehitriny ozy izy ny fotoana izay iverenan'i Jesosy Kristy dia efa atombotra noho ny tamin'ny andro izay ninontsika voalohany. Izany hoe efa 2 taona mahery lasy Paoly no niteny tamin'ny fiangonana hoe atombotra ny fiverenan'ny Tompo. Koa maika fa isika izay aty amin'ny 2 taona aty aoriana no tsy voamaika ve miatombotra le izy. Ny dikan'izany tsika zany amin'izao vaninandro iainantsika izao tena efa ao anatin'ny segondra farany angamba sisa.
melohany niverenan Jesosy. Ka noho izany mila miorina isika rahalasy ranabavy. Mila miorina, mila tsy matoritory intsony, fa mila mifo amin'izay zay matory. Dia ao anatin'ilay izy ny devoly ihany koa dia mahafantatra n'izay fotoana izay. Fantatry ny devoly tsara fa efa atombotra ny fotoanany. Inona nataony devoly rehefa atombotra ny fotoanany? Mipetrapetraka ve izy? Matoritory ve izy? Tsy ny devoly ozy izy voalazan'ny soratra masina dia mierina tahaka ny liona, mitady izay arapany. Satria manino ny fantany fa kely sisa ny androny. Boky ny Apokalipsy 2:10, andininy 2:10 manambara an'izay hoe kely sisa ny androny. Noho izany rahalasy ranabavy, mila miorina isika. Mila miorina isika, dia izany no ifampizarantsika ao anatin'ity afatra ity izany. Fakitsika amin'izay ary le Tesalonianina 2 teo 7:11. Eo amin'izay zany nijerentsika hoe inona zavatra mitranga teo anivon'ny fiangonana izay tenenin'ny Paoly eo amin'io bokin'ny Tesalonianina 2 io. Zavatra misy ny contexte ny resako aminao zany aloha mba tsy handraisantsika ambolo ny tenin'Andriamanitra, fa raisintsika arak'izay nanoratan'ny mpanoratra azy le izy. Zavatra misy eto amin'ity Tesalonianina 2 ity dia izao. Nisy olona izay niaraka tamin'ny fiangonana tao ihany, fiangonana tao Tesalonia zany, izay niteny hoe izahay dia naman'i Paoly. Dia ireo olona ireo niteny zavatra diso ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Inona zavatra nitenenindry zareo? Laza ireo olona ireo hoe efa tonga ozy izy ny lasolovakiko kely fa sao dia manjary lasa eo amin'ilay andininy 2 Tesalonianina 2 azafady indrindra. Fakitsika kely ny andininy 1. Angataka aminareo izay rahalahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo sy ny amin'ny anangonana antsika hoe ho aminy mba tsy halaka hozongozonina ny sainareo na mpitahorina ianareo na mifanany amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay ary milaza fa efa tonga sady hono ny andron'ny Tompo. Izay zavatra ambaran'ilay olona izay misoratena hoe avy amin'ny Paoly. Laza zany reto olona reto hoe efa tonga ny andron'ny Tompo, ka ny fiangonana tany Tesalonia dia taraiky. Zany hoe nabandonen'i Jesosy ny fiangonana. Satria ny fiangonana tamin'ny fotoana io dia niatrika fanenjehana mafy. Zany hoe ohatry ny tribulation. Niatrika tribulation ny fiangonana dia nieritreritra zareo hoe efa lasa daholo zany ny olona tokony handeha amin'ny fanangonana. Fa ry zareo taraiky. Izay ny zavatra nambarany reto olona misoratena fa avy amin'ny Paoly reto. Dia tonga Paoly nanazava hoe tsy zany ny fandehan'io zavatra io fa misy zavatra ohatran'izao aloha hitranga zay vao tonga io vanim-potoana io. Dia nampahery ny fiangonana amin'izay Paoly hoe nareo mila miorina tsara, fa misy fampianarana hafahafa tahaka an'izany izay mety horenesinareo ka raha tsy miorina nareo dia ndaosin'izany zavatra izany. Dia tahaka an'izany ihany koa rahalasy ranabavy, mety misy fampianarana hafahafa horenin'ny sofinao, mety misy zavatra hafahafa ho hitanao, fa zao ianao mila miorina. Ahoana ny fomba iorenanao? Izay no resantsika ao anatin'ity afatra ity. Ny zavatra tenenin'ny Paoly voalohany ao anatin'io bokin'ny Tesalonianina 2 io eo amin'ny 7:11 dia ozy izy hoe ny antoka anankiray manambara fa miorina ny kristianina aloha voalohany indrindra dia nofidian'Andriamanitra izy. Izay ny tenenin'ny Paoly mazava tsara eo amin'io. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay ozy izy noho ny aminareo, satria ianareo dia nofidian'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mba ahazo famonjena. Ny teboka voalohany zany rahalasy ranabavy, antoka azonao fa miorina tsara ianao dia izao nofidian'Andriamanitra ianao. Dia fantaniana mety hipetraka ny anatin'ny sainao any dia hoe ahoana ny alalako fa nofidian'Andriamanitra? Ahoana ny ahafantarako fa nofidian'Andriamanitra? Satria mazava hoe tsy maintsy nofidian'Andriamanitra aloha izy voalohany indrindra zany. Dia ahoana ary ny ahafantarana fa nofidian'Andriamanitra ianao? Ny valiny tsotra indrindra ahafantarana fa nofidian'Andriamanitra ny olona ray ho amin'ny famonjena dia izao: matsapa izy fa tsy avy aminy no nahatonga azy anantona an'Andriamanitra. Tsy
tsy misy zavatra avy amina dia kely tahaka ny sila koa aza ireareany hoe noho ny amin'izay tsy fantatro, mety hoe zanaka pastera, noho ny amin'ny fianakaviako mpivavaka, na hoe noho ny amin'ny asa tsara nataoko izany hoe olona tsy mpiteny ratsy e. Marina fa tsy mpivavaka, fa za tsy mpiteny ratsy ohatra, na hoe za tsy mba ratsy saina amin'ny olona hafa za, dia izay mihitsy no nifidianan'Andriamanitra ho voavonjy. Tsy izany raha lasirana-bavy, fa mahatonga anao ho fidian'Andriamanitra ho voavonjy amin'ny akapobeany dia tsy misy zavatra, tsy hoe amin'ny akapobeany moa izany fa marina zato isan-jato, dia tsy misy zavatra avy aminao na dia kely aza ahafahanao manantona an'Andriamanitra. Dia afaka mandinika ny tena tsikisika ao anatin'izany raha ohatra hoe mbola misy fisalasalantsika hoe ny fidian'Andriamanitra marina ve sa tsy? Dia ianao mandinika hoe ianao ve ianao manantona an'Andriamanitra io mbola misy zavatra ireharehanao manoloana an'Andriamanitra hoe noho ity zavatra ity no mahatonga ho fidian'Andriamanitra. Fa raha mbola izay dia tsy mbola ny fidian'Andriamanitra ianao. Doka itsika hijery kely ny fomba fifidianan'Andriamanitra olona anankiray. Raha tsy resaka tsika raha tsy momba ny tantaran'i Jakoba ohatra, Jakoba sy Esau, dia jerenao tsara fa raha amin'ny maso tsy miankatra dia tokony mba Esau kosa ny fidian'Andriamanitra, satria Esau tsy mba nanao zavatra ratsy izany amin'ny fomba fijery tsy miankatra amin'ny fijerin'olombelona, fa Jakoba ane vao tany kibony aza, tany kibony reniny aza izy mirahalahy, vao voaka ny kibony reniny izy dia efa tazomingarainy ny tongotra Esau e. Izany efa hatramin'ny voalohany izany Jakoba n'olona fetsifetsy dia hamingana, izay raha teo moa ny dika hoe Jakoba mpamingana. Dia raha jerena amin'ny fomba fijery tsotra izany dia ity Jakoba ity lehilahy tsy tokony tsy ho fidian'Andriamanitra izany io, fetsifetsy io. Fa Andriamanitra tsy mijery olona tahaka an'izay, fa izy mifidy izay tiany fidiana. Mifidy izay tiany fidiana izy. Ary ny bokin'ny Romanina toko 7 dia misy an'izay teny izay hoe vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy hoe fa raha tsy mbola teraka ireo izy ary mbola tsy nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay ny antso dia nolazaina tamin'ny raha vehivavy hoe ny zokony hanompo ny zandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Izany hoe Andriamanitra mifidy izay tiany ao anatin'ilay izy. Izay aloha isan'ny teboka anankiray ifidianan'Andriamanitra olona, araka ilay nitenentsika teo aloha hoe tsisy ireharehantsika ao anatrehan'Andriamanitra, fa izy no mifidy araka izay tiany. Izay zavatra anankiray. Fa raha hijery tantara anankiray koa tsika dia ny tantaran'i Abrahama. Ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ny Abrahama dia hoe anana taranaka be da be ianao ary avy amin'ny taranaka ao no hitahiana ny firenena rehetra. Olona miteraka avy io tenenin'Andriamanitra io? Olona manana possibilité ny anataranaka avy io tenenin'Andriamanitra io? Tsia. Impossible mihitsy izany raha mifijery ny olombelona. Fa Andriamanitra rehefa mifidy olona anankiray dia ilay olona tsy manana kapasité iny mihitsy ny fidian'Andriamanitra. Miresaka izany ny fifidianan'Andriamanitra aloha. Avy eo tohizako kely amin'ilay fifidianan'Andriamanitra ny olona anankiray ho amin'ny famonjena ilay izy, mba hahatonga ilay izy hazava tsara aminao. Andriamanitra rehefa mifidy olona anankiray dia olona tsy manana kapasité ny hanao an'ilay zavatra iny ny fidiny. Jerenao i Abrahama. I Abrahama ozy izy izy mivady dia tsy manana fahafahana niteraka intsony satria efa antitra, ny kibony Sarai efa lozitra. Tsy possible intsony, tapitra, efa miandry fahafatesana sisa. Fa Andriamanitra mandefa an'ilay teny fikasana hoe ianao mihitsy ny vidiko ka. Avy aminao mihitsy, avy amin'ny taranaka ao mihitsy no hitahiko ny firenena rehetra. Ohatran'izay raha lasirana-bavy ny fomba fifidianan'Andriamanitra io. Olona incapable ny fidiana. Mba maninona mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy hisehoany inona voninahitra olombelona. Ohatran'izay ny fifidianan'Andriamanitra. Ary raha mbola omeko ohatra anankiray koa ianao, Mosesy. Mosesy tsy mahay miteny. Predika ohatranay ihany, ohatranay sy rahalahy maromaro, misy pastera namakoa manao ohatran'izay. Ohatranay. Fa fidian'Andriamanitra ilay olona tsy nohony amin'inona? Tsy nohony amin'ny kapasiteany. Mosesy anie nandà mihitsy hoe tsy vitako io Andriamanitra, fantatro tsara.
za efa hainao efa bredidredika tsy haiko io zavatra io fa maninona makaty ianao nga tsisy olona mahaino zany fa Andriamanitra miteny ianao mihitsy ka ianao mihitsy le vidiko satria tsy ny voninahitra mitiko iseho fa ny voninahitra ohatran'izany ny fiasan'Andriamanitra rahasaranabavy rehefa mifidy olona anankiray izy mbola me ohatra anao foana ihany koa Davida nalefa teo anatrehany Samoela daholy ny rahalahin'i Davida izay noheverina araka ny fijerin'olombelona hoe kapabla mety tsara ry Eliaba zany ny fijerin'i Samoela azy tena raha ity ny mpanjaka milamina ny Israely fa Andriamanitra niteny tamin'i Samoela hoe tsy nalefa ndray ny zokony manarakaraka Abinadaba fa niteny any Andriamanitra hoe tsy tapitra nalefa teo anoloany Samoela avokoa ny rahalahin'i Davida rehetrarehetra izay kapabla fa ozy izy Andriamanitra hoe tsy reo no novidiko fa le zazalahy kely mavomavo koelo ozy izy tsika le mpiandrondry le zandry kely ty zandry kely ty ve fijery amin'ny olombelona zandry kely io ve no sorana mpanjaka ny Israely fijerin'olombelona zany fa fijerin'Andriamanitra dia hoe io mavita azy satria tsy avy aminy le izy fa avy amiko ozy izy Jehovah takazay raha lasaranabavy ny fifidianan'Andriamanitra ny olona tsy miankina amin'ny kapasiteany ohatra anankiray farany nomeko anao Jeremia isan'ny mpaminany ataontsika hoe zandrizandry ny taty aoriana zazalahy koa tanora ary izy ary tahaka natao Mosesy ihany koa nataony hoe mbola zaza ozy izy fotsavava tsy vitako fa inona no nataon'Andriamanitra inona no navalin'Andriamanitra ny Jeremia ozy izy hoe aza manao anao hoe mbola zaza ianao raha mijery ny kapasiteany zany Jeremia dia tsy vita mihitsy le appel an'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra miantso azy dia vita le izy tiditra amin'izay amin'ilay teboka voalohany teo hoe ny ahafantarana fa mifidian'Andriamanitra ny olona anankiray dia incapable izy no voafontsy tsy misy na inona any anatiny afahany mahazo famonjena zay izy no antsoina hoe nofidian'Andriamanitra mino fa ny akamaroantsika rehetrarehetra efa niainan'izany zavatra ny daholo efa maro amintsika no nitady niezaka hoe ahoana no anatonako an'Andriamanitra fa tsy tafiditra mihitsy fa ny fotoana anankiray izay tsy apozintsika no kasian'Andriamanitra antsika amin'izay ao anatin'le izy amin'ny fotoana anankiray tsy eritreretinao mihitsy fa eo ianao mikasian'Andriamanitra zay ny fiasan'Andriamanitra raha lasaranabavy zay no ahafantarana fa nofidian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ny olona anankiray ny olona incapable zany araka ilay tenentsika teo dia tsy misy na inona avy amin'ny afahany mahazo ny famonjena dia raha tohizako kely le izy ao anatin'le izy dia izao hiditra kely ao anatin'ny soratra masina ihantsika ny olona fidian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena dia olona mpanota tsy maintsy mandalo amin'izay etapy izay tsy maintsy mahafantatra an'izay izy hoe mpanota aloha satria Jesosy mihitsy no niteny hoe tsy avy antsony marina ozy izy fa ny mpanota mba hibebaka zany hoe ny olona anankiray raha mbola tsy matsapa fa mpanota izy dia tsy possible no fidian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena mihitsy soratra masina manambara an'izany tsy zany mamorina an'izany fa soratra masina ary ny antom-pisinina ny antony nahatongavan'i Jesosy teto an-tany ihany koa dia amonjy ny olony ho afaka amin'inona ozy izy ho afaka amin'ny fahotana ary mampatsiaro anahy izy ity raha lasaranabavy tantaran'ilay lehilahy anankiray lay jamba hatrany akibon-dreniny dia rehefa nisitranin'i Jesosy izy dia niteny Jesosy momba n'ilay lehilahy io hoe izy ity ozy izy tsy hoe nanota izy na ny ray aman-dreniny nanota fa mba nehoana ny voninahitr'Andriamanitra no nahatonga azy jamba dia nisy fariseo amin'izay nanontany an'i Jesosy indray andro hoe tao anatin'io tantara io ihany zany ozy izy hoe zahay koa ve mba jamba ozy izy dia hoana navalin'i Jesosy ilay fariseo ozy izy hoe raha jambonareo dia tsy manan-keloka fa ankehitrininareo ozy izy milaza ny tenanareo mahiratra dia tsy afaka ny elokareo inona ny tiany Jesosy tenenao anatin'izany raha jamba ianao dia tonga ho anao fa raha mahatsapa ny tenanao kosa ianao hoe tsy jamba dia miala tsiny fa tsy natao anao
ohatran'izay ihany koa raha lasirana-bavy io fifidianan'Andriamanitra ny olona ho amin'ny famonjena io. Andriamanitra mifidy ny olona ho amin'ny famonjena, olona incapable, olona mpanota, mila famonjena. Farany ao anatin'ity teboka voalohany ity, ilay tenenin'ny Paoly ihany ao amin'ilay Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo teo, hoe ahoana ny azona antoka fa fidian'Andriamanitra ny olona anankiray, satria ny olona fidian'Andriamanitra irery ihany ozy izy miverina amin'ilay loha hevitrintsika no afaka mijoro miorina tsara. Raha tsy fidian'Andriamanitra ianao tsy afaka niorina tsara zany. Dia ity teboka farany ao anatin'ilay hoe olona no fidian'Andriamanitra. Ny olona fidian'Andriamanitra araka ilay nitenentsika teo ihany, olona tsy manana ireariana ozy izy isika, fa olona tsy manam-boninahitra ihany koa. En général ity teneniko ity fa Andriamanitra miasa amin'izay tiany a. Tsy hoe tsy maintsy izay zany, fa ity teneniko anao manaraka ity en général ity a. Misy olona manam-boninahitra fijehin'Andriamanitra fa tsy maro, fa izy miasa amin'izay tiany ihany. Fa eto zany i Petera azafady indrindra no miteny, tsy Petera ity kaika, Paoly ity miteny ity ao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andininy fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo, dia milaza toy izao Paoly hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao izy ary malemy amin'izao tontolo izao izy no fidian'Andriamanitra mba ninona ampamenatra ny mahery, ary ny varazana amin'izao tontolo izao izy sy izay fanevateva no fidian'Andriamanitra, dia izay atao tsy misy aza mba afoanany misy, mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona fidian'Andriamanitra zany dia ny olona tsy manana ireariana, tsy manam-boninahitra, olona faikan'olona, zany no fidian'Andriamanitra. Mino fa efa niaina an'izany koa ny ankamaroantsika hoe tena tsisy ilavana azy mihitsy, tena tsisy ilavana azy mihitsy, fa nefa nyraisin'ilay tompo ihany, nyraisin'ilay mpanjaka ny voninahitra ihany. Dia raha izy ny amin'izany zavatra izany raha lasirana-bavy. Izay ny teboka voalohany, ny ahafantarana ny olona anankiray fa ny fidian'Andriamanitra dia matsapa izy aloha fa tsy nisy inona avy aminy na tonga azy afaka ny anatona an'Andriamanitra. Matsapa izy fa mpanota, matsapa izy fa tsy misy zavatra azo ny reariana eo anatrehan'Andriamanitra. Zany olona zany no antsoina hoe ny fidian'Andriamanitra, ary zany olona zany no antsoina hoe olona miorina, satria Andriamanitra no nifidy azy fa tsy izy. Izay ilay tenenin'ny Paoly ao amin'ilay tapany voalohany tamin'ilay teniny vakintsika teo. Zay zany ny voalohany, zay ny antoka voalohany iorenan'ny olona anankiray rehefa mandalo zavatra sarotra izy. Ny antoka faharoa kosa dia tohizantsika ao amin'ilay andininy fadimy ambin'ny folo. Ozy izy Paoly hoe koa tomoera tsara rahalahy dia azony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ny antoka raha lasirana-bavy faharoa ahafahantsika miorina tsara ao amin'Andriamanitra dia ny fiazonantsika ny fampianaran'ny apôstôly. Tsindriko tsara, fampianaran'ny apôstôly. Betsaka mantsy raha lasirana-bavy ny zavatra mety hitranga amin'ny fiainantsika, resaka fampianarana ifanteneniko anao teo, mety misy mafy zavatra any aminao. Dia ianao raha tsy manana ny fampianaran'ny apôstôly, voalohany indrindra aloha zany ianao manana an'ilay fototra ny resantsika teo, ny fidian'Andriamanitra ianao, iny aloha ny bazy. Avy eo eo amboniny misy fampianaran'ny apôstôly. Dia ny zavatra rehetra enao eny fa na dia izao toriteny izao aza dia jereo tarafo. Raha tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny apôstôly dia aza raisina, satria tsy ampiorina anao amin'ny Kristy zany, hitondranao hivoaka ao amin'ny Kristy zany. Androany zany raha te hiorina ianao dia azony ny fampianaran'ny apôstôly, dia ametraka fanontaniana indray ianao hoe inona natao hoe fampianaran'ny apôstôly, dia hovaliako koa ianao anatin'ilay izy. Ny fampianaran'ny apôstôly raha lasirana-bavy voalohany indrindra dia fampianarana mihivo ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Fampianarana mihivo ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. I Paoly dia nitarika ny olona ho ao amin'ny Kristy irery ihany. Jerenao angeo amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy faharoa vakintsika izay tamin'ny heriny tadidinao, toriteny tsy tamin'ny heriny fa tamin'ny lahady teo azafady indrindra, toriteny tamin'ny lahady izay. Hozy izy Paoly hoe
fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aozy izy afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby teo ambonin'ny hazo fijaliana. Zany ny fanambaran'ity apôstôly Paoly ity. Ny fampianarana rehetra izay mivo ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izay voaomby teo ambonin'ny hazo fijaliana, izay nantsona hoe fampianaran'ny apôstôly. Voalohany izay ozy izy amantsianao. Ary tsy Paoly rery no nanambara an'izay zavatra izay hoe mila miivo amin'ny Kristy tsika rehetrarehetra, fa na i Jaona koa aza dia nilaza an'izay. Jaona 2:1-7. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'ny Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka. Averiko tsara. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'ny Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izy. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana kosa dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka. Ny fiangonana rehetra raha lasy dia samy mitory an' Jesosy. Raha miresaka ianao kristiana ny teneniko, raha miresaka ianao hoe finoana kristiana na fiangonana kristiana dia tsisy tsy miteny anao zany hoe Jesosy ny tompo izy ny mpamonjy fa rehefa dinianao tsara amin'izay zavatra iaina an'ireo olona ireo dia mampiivo an'ilay olona ao amin'ny Kristy marina ve, ilay olona milaza fa Jesosy ny tompo. Ny tiako tenenina aminao zany ao anatin'ilay izy tsy izay fiangonana na izay olona milaza fa Jesosy ny tompo dia hoe fampianarana avy amin'ny apôstôly zany. Fa ny zavatra tiako hitarihana anao dia ny zavatra iaina an'ilay olona, ny zavatra zarain'ilay olona, mampiivo ny olona eo ambonin'ny Kristy ve izy, mampitoetra ny finoan'ny olona eo ambonin'ny Kristy ve ilay fiangonana na ilay olona mizara. Fa raha vao tsy izay raha lasy dia tsy fampianaran'ny apôstôly izay. Ary rehefa tsy fampianaran'ny apôstôly dia tsy ampiorina anao hiivo ao amin'ny Kristy izany. Rehefa hiatrika zavatra ianao dia aza gaga raha ohatra ka mora andaosin'ilay zavatra lalovanao ianao, satria tsy miorina eo ambonin'ilay fampianarana. Ao amin'ny tantaran'ny fiangonana tany Korinto nisy resaka ohatran'izay, nisy fampianaran'olona zany tao, ary na fa olona ny apôstôly fa olona izay tsy apôstôly zany no resaka teo. Ao amin'ny bokin'ny Korintiana 1:1-7 ao dia nisy fifampiandaniana teo anatin'ny fiangonana. Lasa resaka culte de personnalité ny zavatra nitranga tao amin'ilay izy. Lasa nisy fizarazarana ary lasa nisy ny eritreritra hoe ilay olona arana ny zava-dehibe fa tsy Kristy. Lasa nisy an'ilay takan'izao hoe izay an'i Paoly, izay an'i Apôlôsy, dia izay an'iza koa izy. Misy mahasamy teny mihitsy aza hoe izay an'i Kristy. Ianay ny tena marina fa nareo tsy izy. Hitanao rehefa tsy miivo ao amin'ny Kristy, rehefa tsy miivo ao amin'ny fampianarana izay nitorian'ny apôstôly ny zavatra anankiray na ny fampianarana izay renesinao, dia hitondranao hiivo amin'ny olombelona ilay izy. Izay ny zavatra nitranga teo amin'io tantara io. Lasa niivo mifantoka tany amin'ny olombelona ilay izy, satria nijery loatra an'ilay olombelona izy fa tsy nijery loatra an'ilay Andriamanitra ny fidy. Dia amin'izao vaninandro iainantsika izao ihany koa misy zavatra ohatran'izany. Jerenao fa maro ny fiangonana mampiivo ny olona amin'ny mpitarika. Iny mpitarika iny mihitsy no heverina ohatrany hoe Andriamanitra kely ao anatin'ilay fiangonana, ary izay dia nihinan'izany zavatra izany mihitsy. Najambena moa ny maso tamin'izany, fa rehefa sikafon'ny tompo ny maso dia nahiratra. Fa tena Andriamanitra kely izy, amelarana tapi, omena hôtesy rehetrarehetra, tsy haiko mihitsy fa maninona ary. Jery ny tantaran'ny fiangonana ianao tsy mahita an'izany. Mba jereo ange ny ray amin'ireo apôstôly ireo hoe mba nisy namelarana tapi rouge ve, na hoe ino ny Paoly fa andefasa hôtesy, dia na hoe omeo seza ataovy hafa mihitsy ny sezan'ireo apôstôly ireo, ataovy an'ilay seza amboninahitra, fa nenimpino ataovy an'ilay tsotsotra reny ihany. Izany zavatra misy eo anivon'ny fiangonana raha salanabavy, dia afaka mijery ianao anatin'izany hoe fampianarana miivo amin'izy izany.
miivo amin'ny fampianaran'ny apôstôly ve zany sa inony zany dia azonao jerena taratra sahady fa tsy aharitra ireny olona ireny ary tsy ao amin'ny Kristy moa izy mazava ho azy. Tsika ihany koa mety voataona ny zavatra ohatr'ireny dia zany ny anton'izao afatra izao mba ahafahanao mijery tsara mitrie tsara hoe ty izy ty tsy izy. Ty tsy resaka fiangonana tsy hoe SFM na hoe aniny tsy izany le izy fa fampianarana mihitsy le izy. Dia afaka mijery tsika ao anatin'izay raha lasa ranabafy. Zay ny voalohany indrindra ao anatin'ilay hoe miivo amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Fampianaran'ny apôstôly voalohany dia fampianarana manondro an' Jesosy Kristy irery ihany. Faharoa, fampianaran'ny apôstôly dia fampianarana mitaizanao hitombo ao amin'ny Kristy Jesosy mba hatonga anao ho tanteraka à l'image du Christ. Zay faharoa, fampianaran'ny apôstôly. Reo rehefa mamaky ny epistily rehetra ianao dia jerenao tsara fa mitaizanao ny epistily tenenin'ireo mba niny hitombo ho araka ny Kristy. Hitombo araka ny Kristy. Tonga maky teny anankiray tsika anaporofonana izany sao dia lazainao fa miteniteny foana fa araka ny teneniko anao teo hoe jereo tsara ny zavatra teneniko koa hoe miivao sa tsy miivao. Paoly dia manambara ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra azafady indrindra ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo momba izay hoe fampianarana mitaizanao hitombo amin'ny Kristy izay na mitaizan'ny kristianina hitombo amin'ny Kristy izay. Andininy faraika ambin'ny folo dia momba ny resaka asa fanompoana na ny ministera. Fafakitsika ihany le izy satria ny anton'ny asa fanompoana rehetra dia mba hatonga ny fiangonan'Andriamanitra hitombo ho araka ny halehiben'ny fafenoan'ny Kristy. Ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, Efesianina toko fahaefatra andininy faraika ambin'ny folo, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana ho amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'ny Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'ny Kristy isika. Apiko kely Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Fa fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isambatana sy nananaranay mafy anareo mba handehananareo maninona miendrika an'Andriamanitra izay niantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninainy. Ampiko farany Kolosianina toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo. Izy no torinay, Jesosy io zany, ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy ho atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Jerenao fa misy itovizany ireo vakiteny anankitelo ireo. Manamboatra ny olon'Andriamanitra hitovy an Jesosy Kristy tompo. Tsy mitarika ny olona ho amin'ny olombelona na amin'ny zavatra hafa fa hitarika ny olona ho ao amin'ny Kristy. Dia za tia metraka fanontaniana kely aminao ao anatin'ilay Efesianina toko fahaefatra andininy faraika ambin'ny folo teo momba ny resaka ministera izy io na ny antso ho an'ireo olona izay hanao asa fanompoana. Ao anatin'io ozy izy hoe ny sasany ozy izy nantsony ho apôstôly dia sasany ho mpaminany, sasany evanjelista, sasany ho mpiandry, sasany ho mpampianatra. Dia za tia anontany anao ao anatin'ny fiangonana ankehitriny misy mpaminany fa mpaminany mitarika ny olona makaisa. Ao anatin'ny fiangonana misy evanjelista fa mitarika ny olona makaisa. Ao anatin'ny fiangonana misy mpampianatra fa mitarika ny olona makaisa. Fa ny fahamarinan'ny soratra masina dia miteny hoe tokony hitarika ny olona ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'ny Kristy mandra-pahatonga ny rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny Kristy ny olona anankiray. Izany hoe raha misy mpampianatra zany ao anatin'ny fiangonana, na misy mpaminany ao anatin'ny fiangonana, na misy mpiandry ao anatin'ny fiangonana, dia tokony hitarika ny olona ho lehibe ao amin'ny Kristy avokoa ireo asa fanompoana ireo. Fa jerenao anie ny asa faminaniana ankehitriny maminandro zalahy hoe ho any ananiny ianao dia mampandroso ny fiangonana makaiza izany.
amin'andro zalahy hoe vavy ny zazao akibonao dia mampandroso fiangonana makaizy zany. Makaizy zany. Afaka mandinika ianao anatin'ilay izy asoratra masina manambara hoe raha maminany izy dia tokony hampandroso ny fiangonana. Fa mampandroso ny fiangonana ve zany zavatra rehetrarehetra zany. Dia dinio tsara raha maheno faminaniana ianao na maheno fampianarana ianao dia jereo hoe mitondranao amin'ny Kristy, hitombo amin'ny Kristy ve ilay izy sa ho aiza. Dia raha vao tsy izay dia tonga dia elao. Fa mazava be ny soratra masina. Tsy tariko lava be fa azonao ny tiako tenenina satria mbola misy teboka iray dia marana isika. Ao anatin'ilay fizarana faharoa resantsika teo raha lasirana-bavy hoe ny ahafahan'ny olona anankiray miorina dia izy miazona ny fampianaran'ny apôstôly. Fampianaran'ny apôstôly fampianarana manondro an'i Kristy, miivo amin'ny Kristy. Fampianaran'ny apôstôly dia fampianarana mitaizanao hitombo ao amin'ny Kristy. Ary fahatelo farany antsoina hoe fampianaran'ny apôstôly dia fampianarana mitarika anao ny ianao ny tokony hiteny azy. Fampianarana mitarika anao ny tenanao. Raha vao tsy fampianarana mitarika anao ny tenanao fa mamevana ny nofonao dia tsy fampianarana avy amin'ny apôstôly zany raha lasirana-bavy. Zao ny voasoratra ozy izy, zao ny nampanao batisa haitsika tsara, zao ny natoko 7:7 hoe izy tsy maintsy mitombo fa zaho tsy maintsy miena. Ary ampiny Paoly any amin'ny Galatiana natoko 2:20 hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho. Tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko, ary izay avelomako amin'ny nofo ankehitriny ozy izy dia ivelomako amin'inona? Amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Mbola ampiny Paoly ihany koa amin'ny Galatiana natoko 5:24 hoe fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ny dikan'izany ny fampianarana ny apôstôly dia fampianarana manombo ny nofo fa tsy fampianarana mamevana ny nofo. Dia meno tsara ianao rehefa misy toriteny ianao ka maheno karazana promesse ianao. Averintsika foana ilay Deutéronomie toko 7:20 efa nitenenina tamin'ny lahady koa izay. Raha vao reny karazana promesse reny dia jereo tsara hoe manombo ny nofinao ve zany? Manombo ny nofinao ve zany? Na misy ihany koa olona manaradia an'Andriamanitra fa mivavaka izy, fa rehefa mivavaka eo izy tsy misy ho an'Andriamanitra zany ny zavatra ataony eo fa ho an'ny tenany. Izy zany miandry an'ilay mirakla reny, miandry an'ilay karazana teny faminaniana mampibotsombotsina ny tena reny ny tena ilaina. Raha vao zavatra ohatran'ireny raha lasirana-bavy dia tsy fampianaran'ny apôstôly zany. Ary rehefa tsy fampianaran'ny apôstôly dia tsy ampiorina anao mihitsy zany. Zay ilay izy raha lasirana-bavy. Fampianaran'ny apôstôly dia fampianarana manombo ny nofinao. Inona koa ilay anankiroa? Fampianarana mitarika anao hivo amin'ny Kristy. Ilay farany teo fampianarana mitaizanao hitombo ao amin'ny Kristy. Reo ilay tenenin'ny Paoly hoe azomy ny fampianarana izay notenenina ianareo. Dia afaka miaina an'izany zavatra izany tsika raha lasirana-bavy raha te hiorina ao amin'ny Kristy. Ilay fiorenana ao amin'ny Kristy azavaiko aminao tsy hoe fiorenana mba tsy ho very, tsy izany ilay izy. Ianao efa voavonjy satria izay ilay teboka voalohany fampizarantsika teo hoe Andriamanitra no nifidy anao. Rehefa izy nifidy anao dia izy ihany koa niazona anao. Fa ilay andehananao amin'ilay antom-pisianao mihitsy. Raha ohatra hoe tsy miorina isika dia zara fa niaina teto an-tany. Ozy isika tamin'ny heriny hoe zara fa voavonjy tahaka ny toy ny tamin'ny afo. Zara fa voavonjy mamaika fotsiny. Fa ianao rehefa miorina tsara dia mandeha arak'izay niantson'ny tompo anao dia mahavoakatra ianao. Betsaka ny zavatra mety ho rentsika ho betsaka ny zavatra mety handalo amin'ny fiainantsika, ary izao ny adin'ny kristianina tsy ady tahaka ny taloha intsony hoe faninjehana hita maso be hoe samborina dia gadraina. Tsy izany. Fa resaka ideolojia izao no iainantsika kristianina. Ary ianao rehefa tsy manana ny fampianaran'ny apôstôly dia tsy afaka niorina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ianao voavonjy fa ianao tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra.
resaka idéologie zao ny resaka homosexualité efa tafiditra ao anatin'ny fiangonana zany. Resaka idéologie anankiray teneniko anao zao a ny resaka développement personnel, coaching ao anatin'ny fiangonana. Manompo tonga ny fotoana ohatran'izao fa resaka coaching no natao io. Fa tsisy fanomponan'Andriamanitra zany fa coaching fotsiny. Zany resaka idéologie mifafy zany. Dia raha vao tsy manana ny fampianaran'ny apôstôly ianao dia tsy afantatra mihitsy hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka ny orina ianao. Zany ny anton'izany fifampizarana zany raha lasirana-bavy mba ahafahantsika mitombo sy miorina tsara ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia tsika hivavaka ankehitriny isaotra ny tompo dia amin'izay afatra izay. Ny olona anankiray afaka miorina dia olona ny fidian'Andriamanitra. Ny olona anankiray afaka miorina, manasanao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy ka. Ny olona anankiray afaka miorina dia olona manana ny fampianaran'ny apôstôly. Dia raha hivavaka ianao ankehitriny afaka manontany ny tenanao ianao hoe inona kay no nahatonga anao hanaradian'ny Tompo? Inona kay no nahatonga anao hanaradian'i Jesosy? Dia inona ny antony mbola mahatonga anao haharitra mandrakity ny androany? Inona ny antony mbola mahatonga anao mijanona mandrakity ny androany? Afaka miresaka amin'ny Tompo ianao. Dia nivalin'izay fanontanian'izay raha ohatra tsy mifanaraka amin'ilay fifampizarana nataontsika teo dia afaka miresaka amin'ny Tompo ianao hoe izaho averenao aminao Jesosy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.